Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Na ray antso an-telefona maika dia maika avy tany amin'ny hopitaly Iasany ity profesora mpandidy anankiray mba ho tonga aingana any amin'ny hopitaly raha azo atao, fa misy zazalahy kely mila fandidiana aingana, tena vonjy aina. Dia niomana aingana arak'izay azony natao ilay profesora raha vao nare izany mba ho any amin'ny hopitaly, ka avy hatrany izy dia nanitsy tany amin'ny efitrano fandidiana raha vao tonga. Hitany vezivezy teo ivelan'ny efitrano teo ny rain'ilay zazalahy kely izay hodidiana. Rehefa hitan'ilay raim-pianakaviana ilay profesora dia nivazavaza mafy izy ka niteny hoe: fa nahoana n'izao vao tonga ianao? Tsy fantatrao mihitsy ve fa ambivotra ny anjanako e? Tsy fantatrao mihitsy ny andraikitrao. Sady nitsika ilay profesora ny namaly moramora ilay ranganana hoe: miala tsiny aho raha toa ka tsy tato amin'ny hopitaly teo. Efa nanao izay tratrako mba atongavako aty, ary amin'izao fotoana izao dia mangataka anao mba ho tony, ary amela amita ny asako. Mba ho tony hoe ianao? Hoy ilay raim-pianakaviana namaly ilay profesora. Raha ny zanakao nitatra n'izany dia ho tony ve ianao e? Raha ny zanakao lahy no andalam-pahafatesana amin'izao fotoana izao, inona reny mba ataonao e? Hoy ihany ny rain'ilay zazalahy kely. Dia mbola nitsika ihany ilay profesora no niteny hoe: raha izah zany dia izao no lazaiko, an'Andriamanitra isika, Jehovah ny nanome ary Jehovah ny manaisitra. Hoderaina neny anarany. Zahay dokotera tsy inona tsy afaka naovinana oviana analava ny andro iainana, ary avelao hanao ny asako raha miseha, ary mivavah mba hamelan'Andriamanitra ny eloko ny zanakao raha sanatrika mety ho faty izy, nefa hiezaka ary ianao izay faraheri koa amin'ny fandidiana azy, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia ho velona soamatsara ny zanakao. Avy eo dia lasa namonjy ny asa n'ilay profesora. Mora ery ny mananatra rehefa tsy mbola eo amin'ny toerako ianao, hoy ny rain'ilay zazalahy namaly sady nongonongonina ny teny moramora. Ora vitsivitsy taorian'izay dia vita soamatsara ny fandidiana ary naomby izany. Tampifaliana no nivoan'ilay profesora ny efitrano fandidiana, ary nanatona ny rain'ilay zazalahy izy ka nilaza hoe: misaotra an'Andriamanitra fa avitra soamatsara ny zanakao lahy. Raha toa ka manana fanontaniana ianao dia azonao anontaniana amin'ireo mpitsabo-panampy ireo izany. Dia lasa ilay profesora: fa maninona koa ary ny profesora iny mieboebo ohatran'iny? Hoy indray ny rain'ilay zazalahy vao avy nididiana. Dia tsy mba afaka ny andro kely fotsiny ve izy na dia 2 minitra aza mba hanontaniako momba ny fahasalaman-janako? Tamin'izay indrindra no nanantona ilay raim-pianakaviana ity mpitsabo-panampy anankiray. Nitomany, otsaky ny ranomaso ny tavany, ka namaly ilay raim-pianakaviana hoe: raha miseho, vao tsy ela akory izay dia maty ny lozam-piarakodia ny zanany lahy. Ary teo ampandevenana n'ilay zanany lahy iny profesora iny no natsoina teo mba andidi ny zanakao. Efa vitany ny azona ny ain'ilay zanakao, dia iny izy lasa ny azakazaka iny, lasa ny verina hamonjy ny fandevenana n'ilay zanany maty. Ankona tsy nalopeo ilay raim-pianakaviana nandray izany. Ry namako malala, mba hatsaroanao ve ny nataon'Andriamanitra tamintsika? Mihoatra noho izay nitantaraiko taminao teo ny zava-bitany, nafoiny ny zanany lahy tokana mba ho fato atsika, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Dia inona no valinao izany? Izao no afatra, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho anitra kasitrahana hamonjy atsika. Efesiana 5:2.
le ardia. atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra
miaraba ny mpiaino rehetra manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra irariana indrindra mba nampisoso fahalalana ho an'ny tsirairay ny fiarahana amin'ny feo ny fanantenana dia manasanao ary ankafy ny fiarahana. Mbola iresaka mahakasika ny vitsika ihany isika amin'ity ity. Bibikely azo lazaina hoe bitika kanefa natao andraisan'ny olombelona lesona eo amin'ny fiainany ny vitsika. Mba fantatrao moa fa ny vitsika no anisan'ny bibikely miisa maro indrindra eran-tany. Raha ny isany dia azo heverina ho eo amin'ny quadrillion eo. Maro dia maro tokoa izany, manisa ray dia 810 no arinany. Anjaranao no manisa azy ny mety ho isan'ny vitsika eto an-tany. Raha misy bibikely miisa 1000 dia vitsika no iray amin'ireo. Maneho ny isany avokoa ny ankeliny. Ny fisian'ny vitsika anaty natiora sy ny asany eo amin'ny zavaboary dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fampandehanana ny tontolo iainana eo amin'ny toerana iray izay ipetrahan'ny vitsika. Fantatrao ve fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolo iainana tokoa ny vitsika? Ny vitsika dia antsoina koa hoe mpanadio mandaitra tsara. Ny vitsika mantsy dia manana anjara toerana ho décomposeur na koa hoe mpamotika na koa hoe mpanadio amin'ny fihinanana ireny fako na koa fatim-biby ireny. Mpanadio ny tontolo iainana izany ny vitsika. Ny vitsika mpandrafitra na charpentière izay miaina anaty hazo maina na hazo boboka no anisany tena mahay sy manafaingana ny famotopotehana ny atao hoe matière ligneuse. Rehefa avy mandalo ny vitsika dia ny olatra sy ny bakteria indray no mipetraka amin'ny toerana nonenan'ny vitsika rehetra rehefa avy eo. Ny bibikely ary mahalala manadio ny tontolo iainana. Maika fa isika olombelona andao diovina ny tontolo iainana e. Ankoatr'izay dia mandray anjara amin'ny fanomezana aina ny any anaty tany ny vitsika amin'ny alalan'ireny lavaka sy efitrefitra ataony ireny. Mamadibadika tsara ny tany izy ireny amin'ny alalan'ny fitanterany ireny vato kely sy ny apahatany kely ambonin'ny tany ireny. Toy ireo karazam-bitsika rehetra izay misy. Ny vitsika mpandrafitra dia tena mahay mandavaka sy mamadibadika tany tokoa. Tsy vitany hoe mpanadio ny tontolo iainana ihany izany ny vitsika, fa mpanome aina ny tany honenana ihany koa. Noforonin'Andriamanitra ahasoa ny olombelona ny vitsika, sa tsy izany? Mba fantatrao hoe ny sakafon'ny vitsika? Mety ara hiteny ny rehetra hoe zavamamy, anisan'izay fandao fantaritsika ary ny sakafo fihinany amin'ny ankapobeny. Mihinana ny karazan-tsakafo rehetra ny vitsika, antsoina hoe omnivore ihany koa izany ny vitsika. Ao anatin'ny natiora dia mihinana ireny mamy tantely ireny izy, ny dinty izay fikarin'ny parasy kely eny amin'ny ravina eny. Eo ihany koa ireny bibikely tsy misy azon-damosina ireny, na maty na velona dia hoan'ny vitsika avokoa. Ny tsiron'ireny zavamaniry sy voankazo maro samihafa ireny. Mihinana ny atodom-bibikely ihany koa ny vitsika. Rehefa miditra ao amin'ny tranontsika ny vitsika dia tena tiany tokoa ny manisy mamy amin'ny sakafony. Ny hena, ny sakafom-biby sy ny sakafo matavy. Afaka hohaniny daholo izany izay rehetra hohan'ny olombelona. Izy ihany koa dia manenjika sy mandoaka ireo karazam-bibikely hafa miditra ao an-tranontsika ao. Anatin'ny natiora, rehefa miteraka vondrona iray ny mpanjaka vavy vaovao dia atodi-kanina no meny
ho sakafon'ireo mbola olitra na larva zany izay misy tsirokanina mampitombo. Indraindray aza ny mpanjaka vavy dia tsy maintsy mihinana ny atodiny sasany alohan'ny hahafahandreo andihana mpiasa voalohany miasa. Rehefa any aoriana kosa no ny fitaintainana tafahoatra loatra no ny vondriny izay mihamaro dia mety voatery mihinana ireo karazany mitovy aminy ny mpanjaka vavy mba hahafahany mivelona elaela kokoa. Ny mpiasa miandraikitra amin'ny fanangonan-tsakafo dia manana vavony miisa roa. Ny vavony lehibe dia vavony raisana izay tehirizany vitsika izay sakafo hohaniny ka miendrika rano. Rehefa tafaverina ao anaty fialofana ireo mpiasa ireo mpiasa mpiandraikitra amin'ny fanangonan-tsakafo zany dia hifampizarany amin'ny mpanjaka vavy, ny olitra ary mpiasa hafa izany sakafo izany. Ankoatran'ny vavony be dia misy ihany koa ilay antsoina hoe jabot na vavony manokana. Rehefa mila sakafo indray ilay vitsika dia misy apahany amin'ny sakafo voatahiry ao anatin'ilay vavony be no mifindra ao anatin'ilay jabot ary ilay voniny avy eo. Ny olitra izay ho lasa mpanjaka vavy any aoriana dia mahazo sakafo bebe kokoa noho ny hafa. Bibikely mahatalanjona tokoa ny vitsika, sa tsy izany? Na dia biby azy izy dia ao anatiny tokoa ny fitiavana mizara. Na dia mbola any ampitadiavana sakafo aza ny vitsika dia efa mieritreritra ny hizara amin'ireo vondrona misy azy fa tsy ho tia tena. Andao koa isika olombelona hanao fanandramana hizara amin'ny hafa ho tia ny hafa tahaka ny tenantsika. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Jakoba 4:9 manao hoe: kanefa raha mankatoy ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Zany manao fa tahaka ny vitsika, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia izay indray no amaranantsika ny tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Jedidia Zoanitra ny nanomana amin'ny fandaharana tsara ho fantatra ho anao. Rylahy kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Lehibe sy magaga ny fitantanan'Andriamanitra ary matoysika tafahoana toy izao dia noho ny famindram-pony. Izay no tsy nalany ritsantsika koa dia atolotra azy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako ary manonona ho anao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Androany dia ho tantaraiko anao fa tsy tsara ny mandray anjambany izay voalazan'ny Baiboly io. Kanefa mialohan'izay dia aleo sika hivavaka. Ry raina izay ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, inoko sy fantatro fa miaino ahy ianao amin'izao fotoana izao ary mitsinjo anay izay miara-mianatra ny soratra masina eto. Mamela ny elokay mamindrafo aminay, omeo anay ny fananao masina mpitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsaina. Ho zary fiainanay zany teny izay hoenonay eto izao, ka dia rehefa ho avy Jesosy ao amin'ny raha ho an-lanitra dia anisan'ny olombonjena izay satria nankatoa ny fitsipika ao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ho tantaraiko anao fa tsy tsara ny mandray anjambany
izay voalaza amin'ny baiboly. Tsaroko tsara taona 9 tamin'izay, sendra tany an-dasobe ny tenako mba niala sasatra, sady tamin'izay fotoana izay koa nisy olona niantso ahy marary izy. Nafarany aho ary araka amin'ny mahazatra amo zany dia tsy mety amiko zany hoe tonga any amin'ny toerana anankiray tsy andeha hivavaka zany, mitady fiangonana, zay no mety amiko. Aizany misy trano fiangonana azo ivavana. Dia nahita tokoa tamin'izay fotoan'izay. Nasaina isakafo aho ny atoandro, ary lasa ny resaka teo am-pisakafoanana. Mba azonao hazavaina aminay ve rahalahy riva hoy ilay tompotrano, namaty alarobia na zoma io Jesosy voalaza amin'ny baiboly io. Misy milaza mantsy ho izy fa andro alarobia ilay antsasaky ny herinandro. Voalaza ny Daniela 7:7-20. Ka rehefa tena zaraina roa tokoa ny andro 7 ao amin'ny herinandro dia menjera eo amin'ny alarobia ny antsasany. Sanganena ihany ny tena moa satria vahiny. Dia hoy aho hoe antanio aingana aloha ny komity, raha ohatra ka ekeny dia manaika aho, rehefa tsy ekeny dia mijanona aho. Tonga ny hariva, raikitra tokoa le izy. Nasiana solaitra be teo, natao vonona teo ny tsaoka, ny spongy ary ny rano. Ndao ary no velabelarina tamin'izany ny fandehan'ilay 320 andro voalazan'ny Daniela 7:4-5. Ahitana ilay hoe antsasaky ny herinandro voalazan'ny Daniela 7:7. Gina ny rehetra ary tena liana tokoa fa nanaraka aoka izany. Azo ny rehetra ny fahadisoan'ilay hoe maty alarobia. Ny afaka mandray noto moa dia tena nandray noto tokoa. Ny tsy afaka ndray dia ny atokatoka fotsiny lohany mariky ny hoe azoko le izy. Ka rehefa vita ny fanazavana dia nomena fotoana lavabe izy ireo ny hoe ametrahany fantaniana. Isan'ny fantaniana tao ny momba ny 3 andro sy 3 alina voalaza ny Matteo 12:7. Ary ny hoe tsy andro zoma zany ilay andro fiomanana nahafatesan'i Jesosy. Voalaza ny Marka 15:12 sy ny Lioka 7:20. Satria moa ny tenako no nivantanan'ilay fanontaniana dia tsy maintsy namaly ihany. Valiako toy izao le izy. Ny atelon'andro sy atelon'alina dia fitenin'ny baiboly sy ireo olony andro fahiny mihitsy izany. Tsy miteny akory zany fa iray andro arabaky teny na 2 na 3 tanteraka no tiany lazaina fa vakio ny Samuel voalohany 7:9-12 Samuel voalohany 7:9-12. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lehilahy Egiptianina tany an-tsaha ny olona ka nientiny tany amin'ny Davida. Ary nomeny hanina ra-lehilahy ka nihinana izy. Ary nampisotrorin'ny rano koa izy. Ary nomeny ampepana viavy ray didy sy voaloboka maina rosampao izy. Ary rehefa nihinana izy dia nodindray niainy. Fa hateloan'andro sy hateloan'alina izy tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary hoy Davida taminy, aniza moa ianao? Ary avy taiza? Ary hoy izy hoe, zatovo Egiptianina aho, mpanompo ny amalakita anankiray. Ary nariany ny tompoko aho fa narary afaka omaly. Ilay ateloan'andro sy ateloan'alina zany eto dia ilay hoe afaka omaly.
koa raha nyteny jesosy fa io 3 andro sy 3 alina io no famantarana omena antsika dia tsy 3 andro sy 3 alina arabaky teny io fa 3 andro nanomboka afako maly sady izako mba efa nametraka ny fanontaniana io tamin'ireo mpanizingizina ty fampianarana maty alaribity io hoe azonareo mena ve tompoko tamin'ny firy jona no natelo ny trondro dia tamin'ny firy izy no navoaka ny avy eo atreto aloha dia tsy misy mahavaly mihitsy io fa toa marivo tototra loatra ilay izy ka dia tsy hitan'izay avaly zaho indray aza no asiny amin'ilay hoe anga izy ty atao arabaky teny toy izany kanefa izy kay miteniny hoe arabaky teny rehefa ntanina anazy zay dia lazainy hoe tsy arabaky teny ray le izy afahafa makasika ny hoe tsy andro zoma ny andro fiomanana nafatesan'i Jesosy hoy izy ireo dia novakinay ny Matio 5:20 milaza fa efa tamin'ny voalohan'ny andro finanana mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'ny Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe aiza ny tianao hanamboaranay hinananao ny Paska zany hoe efa tafiditra na efa nanomboka mihitsy ny Paska tsy misy andro fiomanana ho amin'ny Paska tsony zany eo zany hoe efa nankalaza ny Paska Jesosy sy ny mpianany ao amin'ny Lioka 2:27 izay amafisiny toy izao tonga ny andro finanana mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy aminona ny Paska koa raha ireo andinin'ireo fotsiny zany no ekena dinina ankatoavina dia efa tsy andro fiomanana melomy Paska ilay andro fiomanana voalaza eo raha andro fiomanana melomy Paska tokoa manko dia tsy voatery ho andro zoma mihitsy zany fa miovaova isan-taona andro fiomanana ho amin'inona indray ary zany io ao amin'ny baiboly dia tsy misy filazana ny andro anankiray hafa ho andro fiomanana koatra ny andro zoma ary amafisiny Marka 5:12 zany toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny hariva satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata azo jerena ihany koa ny ao amin'ny Lioka 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy Lioka 3:20 ary andro fiomanana izany andro zany ka efa tomotra ny sabata tsy ny Paska no sabata ialoavan'ilay andro fiomanana eto fa ny sabata na ny sabotsy andro 7 voalazan'ny Eksodosy 20:10 ilay andron'i Jehova io mazava ho azy fa ny zoma no andro fiomanana meloa ny andro sabotsy maty zoma zany Jesosy fa tsy alaribia toy ny fampianarana miely ankehitriny vita amin'ny fanazavana raha ny fomba antsika ny niteka atao am-piangonana dia sady nandino niteka ny ray trano satria nazava tamin'ny rehetra ny nanahirana ny sainy saingy tsy fanaon'i Jesosy zany dia ny fisaorana ny rara-draraka saika tsy tapitra mihitsy hatreny atokotany amin'izao andro faran'izao zao andro zao no mahabe ny fampianarana salany hoe marina satria tezitra amin'ilay fiangonan'Andriamanitra isatana ka araka mivoalazan'ny Apokalipsy 2:12 Apokalipsy 2:12 dia lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazan'i Jesosy izy mila mitandrina isika ry namako mila mitandrina isika oka tsy ala amin'izay voalaza amin'ny baiboly mila fantarina izay voalaza amin'ny baiboly satria maro no Jesosy misandoka ho Kristy ny baiboly ianao koa iangaviako anao manomboka izao aza atao ambanin-javatra amin'ny fiarahanao mianatra
ny soratra masina. Vavaka isika. Sotra ry iraina izay ny an-danitra, fanomeno anay izany fanazavan-tsaina avy amin'ny alalan'ny teninao izany. Mamelà ny heloko anao raha misy teny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay nolazaiko. Ary amin'ireo fo ity namako ity, hoe ho ambany fitantananao ny fiainanay, ary izay koa dia tena hitananao tanteraka anaiko izay voalazan'ny soratra masina. Miteza ary ianao momba sy tantana ny mpiaino rehetra. Ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piona aminao indray ny namanao ry sarandreny zatovo, enganeka tsy afoiny fiarantsika ianao. Veloma tompoko. Anita Spiainy. Hitako ny teninao raio, nandramako ho fiainako, tsapako fa tsara sady mahasoa. Teny mitondra fiadanana, marina tsisy kianina, velona sady mahery, toy ny saba trarole. Io fassaro bidi amico saciteni soma hafali sai manuva fusi fanai kamitari chahanoni marina kuresi chuompi falina yanara kuompi tsikina AWR Téléphone 034 06 797 62. Hitako ny teninao raio, tsy azo analana nampinako, ampio anay zanak'olo mbelona. Teny natao ho torinako, maneraniza tontolo izao, manome fanantenana, azo antoka maharitra. Inty aho favono kanambara, hitory ny teny filazan tsara soa, satria teny soma hafaly, zay manova fosy fanay, ka mitarika hanao.
Urasicio ampifalina ianarako ampitsikina fafia nanamandrakiza Adventist World Radio, the voice of hope. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miona indray ao anatin'izao fandarana natao amin'ny fianakaviana izao. Ho antsika tsirairay ao anatin'ny fianakaviana mihitsy ity fandarana ity. Miaraka aminao eto ary mandray tanànanao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feno fanantenana ity, ny namanao Iaja sy Elion. Fanontaniana anankiray no iazantsika ikaroana valiny amin'ity anio ity. Inona no atao mba hahafahana mikolokolo toetsaina tsara eo anatreny toejavatra miseho, tsara na ratsy eo amin'ny fiainana? Inona no atao mba hananana fisainana sy eritreritra mifantoka amin'ny lafy tsara? Ny fomba anankiray ahafahanao manana toetsaina tsara dia ny fiezahanao hanilika aloha, hanilika hatrany ireo toetsaina ratsy toy ny fankahalana, ny fialonana, ny valifaty, fitsiritana, dia mbola azonao tohizana tsara ny orinan'izay sy ny foronana ijeriny lafy ratsiny amin'izay toejavatra miseho, ary manolo izany avy hatrany mihitsy ary hatrany hatrany amin'ny toetsaina tsara sy ny fiezahana ijeriny lafy tsarany mandrakariva. Raha tianao ny hanana toetsaina tsara sy mahita ny lafy tsarany hatrany dia tsy maintsy manapa-kevitra hizatra. Mila fizarana zany izy ity namana Iaja, hizatra ny miaina amin'izany tsy miato ianao. Ny akamaroantsika tsy afenina ary tsorona izany dia azatra mahita avy hatrany ny lafy ratsiny. Raha vao misy mararina, misy dona kely dia hoe maty avy dia ny fahafatesana ny tonga ao an-tsaina nefa mbola vao marary. Zay zany foronana maha-olona antsika. Dia tsy maintsy manapa-kevitra isika hizatra ny miaina tsy miato amin'ny fijerena ny lafy tsara, ny fijerena vahaolana eo anatrehany olana. Amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanao manontolo no tsy maintsy ampiaranao an'izany fa tsy amin'ny lafiny sasatsasany fotsiny. Tsy maintsy ampiaranao an'izany ny lafiny ara-panahy, ny ara-tsaina, ny ara-batana, ny ara-piarahamonina ary ny ara-pihetsepo. Andeha ho jerentsika namana Iaja ireo lafiny tsy maintsy heverina tsara amin'ny lafiny fampiarana an'ireo torohevitra voalaza teo ireo. Voalohany indrindra aloha zany dia ilaina ny manana toetsaina tsara mahakasika ny tenanao manokana. Ahoana ary ny antanteraka an'izay amin'ny lafiny tonga dia fampiarana zany? Ny zavatra mitranga matetika amin'ny fiainantsika ny mampitany tenantsika amin'ireo olona malaza any amin'ny horonan-tsary, any amin'ny fahitalavitra, na ihany koa ireo olona mpanao politika. Ny zava-misy marina nefa dia izao, ampahany kely fotsiny amin'ny fiainan'ireny olona ireny no aseho. Izany hoe izay ampahany tiana aseho ihany. Ny tena zava-misy marina zany tsy aseho
satria tantarany fironona nge reny oronan-tsary reny dia misy olona alaina zany a mba ilalao an'lay tantara reny le lasa vedety dia izay zavatra tian'ilay mpanoratra ny tantara songadina ary olalaovon'ilay mpilalao tantara zay ihany no hitanao rehefa mijery oronan-tsara ianao fa ny tena fiainany manokana rehefa tsy milalao tantara izy a dia mety mifanohitra tanteraka amin'iny toe-javatra hitantsika na lay endrika ny sehony teo amin'ny tantara iny ka raha mampitany tenanao amin'iny olo iny ianao a dia voafitaka tanteraka ohatra ny matsiaro karazan'olona ray izay ahy elian ito a ilay antsony hoe paparatsy tsy misy anarany azonona azy amin'ny teny malagasy moa ry paparatsy ireo dia mpaka sary mpanao gazety izay mitsikilo ny ampahany miafina ny fiainan'iren'olona malaza ireny ary dia tena mahafinaritra ny olona malina ny olona ny ahalala hoe inona marina moa ny ao ambadiky ny fiainan'iren'olona malaza ireny ireo izay tsy mandinika n'izay lafiny any ambadika izay a dia toa miditra ao anatin'le olona malaza izy mihevitra ny tenan'ilay olo malaza mihitsy izay moa tena tanjon'ny sarymihetsika ary dia aveo izy mahita ny tsy fetezany eo amin'ny fiainany rehefa tena miatrika ny fiainana tena izy tsika dia hitantsika efa misy tsy fetezana be dehibe eo amin'ny tenantsika raha mpitahina amin'ilay olona jereny eo amin'ilay oronan-tsary izay kanefa ilay olona hitantsika amin'ny oronan-tsary mety ratsy lavitra no izay hitanao fa tsy mety eo aminao ny tsy mety eo aminy ohatra mety mpamono vady izy fa tsy aseho zany mety mpidoroka izy kanefa miseho amin'ny endrika tsara fanahy ao anatin'ny oronan-tsary satria izay no nasaina ny lalaoviny tsy ny tena maizy azy zany tsy ny tena maizy azy ilay mpilalao tantara no aseho antsika fa izay anjara toerana nasainy natao ny ainany na tsy tena fiainany aza sahala amin'ny teatra be deaibe nge antsika no miresaka an'izany aza manao filma rangaha zany hoe aza miseho manao zavatra maneo fihetsika mifanohatra ny tena maianao anao ianao fa fantatro ange ianao zay nytiantsika tenenina rehefa miresaka tsika hoe aza manao filma rangaha ahoana ny fomba nisehony zany a eo amintsika mahalala tanora anankiroa farafakely namanay aja tratry ny olana vokatry ny fijerena ny televizion amin'ireny oronan-tsary hitantsika amin'ny televizion ireny moa dia tsy aseho hoe manao ny olo io rehefa miasa andavanandro tsy aseho zany ohatrany hoe zavatra mafinaritra daholo ny zavatra hita dia nisy tanora malagasy anankiroa fantatro voafitaka izany rehefa nafarany zokony ny anankiray ho any andafy dia fa faly ery fa dia igalabona amin'ny fiadanana mitsangatsangana mihinana izay tiana hohanina mandeha amin'izay tiana alemanao izay tiana ho atao satria izay ny zavatra hitany teo amin'ny televizion rehefa tonga tany izy gaga fova maraina be le zokony vetivety tsy hita izy ihany tsy maintsy manasa ny akanjony ao an-trano tsy maintsy mikarakara sakafo ao an-trano to tsy mifanaraka amin'izay zavatra hitany tamin'ny televizion zavatra hitany andafy nefa rany a tratry ny depresion le ranamana tsy nisy fanafodiny afa-tsy ny famerenana azy taty Madagasikara rehefa tonga ny vato izy dia nilamina tsara tsy zakany mihitsy ny zavatra hitany tany mifanohitra amin'ny zavatra nantenainy ho hita roa ny tratran'izay ny anankiray moa zany tena nisy faharorambava mihitsy nivoaka tamin'ny vavany lasa aretina ho azy le izy dia hoy ny dokotera hoe mivereny ianao any Madagasikara rehefa nahita ny ray aman-dreny izy teny vato sitrana ho azy ka zava-dozy io mampitany fiainantsika amin'ny olo malaza na amin'ny fiainana tsara any ivelany io ny tena izy atrehany fa dio koa ny mampitany tenanao amin'ny hafa samy manana ny maizy azy ny olona tsirairay ary tsy ny vola na ny fahefana ny mamaritra an'izany fa ny toe-tsaina voapirofo atraizatraiza zany matsiaro tenina mpanoratra malaza zay ahy elian eto a Mark Twain betsabetsaka ngamba amintsika mahalala azy ozy izy hoe zavatra hitantsika ity ivelany ny asa ataon'ny olona na zavatra teneniny no ampahankely indrindra amin'ny fiainany ny ankabiazany zany dia any amin'ny tsy tazanao any totr'izay koa ny ahitan'olona anao io ampahankely ihany no hita ity ivelany ka raha mampitany tenanao amin'ny olona io ianao dia diso avetrany satria ianao mahita ny ampahandrehetra ny fiainanao fa ny azy ampahankely ihany no hitanao satria izay ihany no asehony dia saia koa ianao a
manao fanombanana marina ny tenanao. Jereo amin'ny tena maizy azy ny tenanao. Jereo ireo lafi ny mampatanjaka anao, ny tsy dia ahitanao fombiazana loatra mampalemy anao, sy ireo mbola ilana hoezaka ny fanamboarana na ny fanatsarana azy. Dia izany ifantohana fa tsy izay hitanao eo amin'ny hafa. Raha misy modely tsara dia mety izany, fa jereo tsara tombano ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Tsy misy olona tanteraka, fa misy lafiny izay tsy dia ambiazanao loatra, ary misy lafiny tena mampatanjaka anao. Ekeo tsara izany dia mezaha manatsara ny izay efa misy eo aminao. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, velaro ampiasao amin'ny fomba rehetra azonao atao rehefa aiza manao, manavanana anao sy ny talenta manokana anananao ny men'Andriamanitra anao. Ary tsy paoe antsiro amin'ny fomba rehetra ireo toe-tsaina ratsy izay manimba tsy kelikely maianao anao. Lasa kely ny saika eo dia lao mainon'le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Matsiaro amin'izay teny izay eto hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ao anatin'io teny io misy hoe tiavany tenanao ao anatin'izy io. Iza ireny olona tokony ho tia voalohany? Za sa ny hafa? Andihintsika hiara hianatra hitia ny tenantsika aloha. Raha tsy mahay mitia ny tenanao ianao dia tsy afaka hitia ny hafa tahaka ny tenanao. Fa izay fomba hitiavanao ny tenanao amin'izao fotoana izao no hitiavanao azy. Ka raha ohatra ka tsy dia akafizinao loatra ny mahenao anao dia ho tahaka an'izany koa ny fomba hitondranao ny hafa. Mino isika namanay antsa fa efa mba misy hoeritreretina indray aloha izay ho an'ny tsirairay ao anivon'ny fianakaviana hanatsarana ny fiarahamonina ao anatin'izany tokantrano izany. Manaraka isika dia hijery lafiny anankiray indray dia ny mazava-dehibe ny fananana toe-tsaina tsara mahakasika ny lasanao indray. Inonay fa alinanao ny mitafatafa aminay indray mikasika an'izany amin'ny manaraka. Fa dia manao mandra-pionao amin'ny manaraka indray ary inamanao Mamiaja sy Elion. Dark ny ambasadora. Andeha fa tsy tamana ialaminy ty tany ty feno aizina tsisy azavana feno tanjakany satany fafandalovana eto ny tany tsy hilao zantsento tsy mba misy izay antenaine andeha fa tsy isento Jerusalema tanana masinare tsy misiny mauriawe ndao sikaoninao favolamena si vatusu nulalana miditrao kaizare no tsy maua zay lay onjany fanantinana tena ti vola sy ti arena miaratsy atrany ny fony andeha ao tsy jano ny ntsony ny tany miasimbatrany ny olo natorak'izany ny any sisala zaikio andeao izay ny raikio iroiri Jerusalema tanana masinare tsy misiny mauriawe ndao sikaoninao favolamena si vatusu nulalana miditrao kaizare no tsy maua Jerusalema tanana
tsika oninao fa volamena sy vatoso no lalana miditrao ka izare no tsy mahoa tsy mahoa Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Tonga eo amin'ny fotoana maranana ny fianarana ny LOFDB momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana isika. Ary fitiantsika ny lohevitra ny anarantsika atao anatin'ny andro vitsivitsy izay manao hoe ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Manasanao aratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Tadidinao ve ny andininy fototra nataontsika tsenjery? Romanina 7:19. Anderantsika manonona indray izany. Romanina 7:19. Aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Izany lohevitra izany no nodinitsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Izao nandikatsika azy amin'ny teny hafa. Manatanteraka izay rehetra baikony lalàna ny fitiavana. Arak'izany dia antotanterina fa raha tena tian'Andriamanitra sy ny olona isika dia hitandrana ho azy ndidy folo izay lalam-pitiavan'Andriamanitra. Anahoana ny fiainan'ny olona izay arehetra ny fitiavana an' Jesosy? Nanoratra momba an'izany ilay mpanoratra Kristiany Ellen White ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy, takila 4:7 sy 5:7. Hoy izy, izay manompo ny hafa dia hotompon'ilay mpiandrondro lehibe. Izy mihitsy no isotro amin'ny rano velona ka ho afa-po. Tsy haniry fanalan'andro manaitaitra izy na fiovana ao amin'ny fiainany. Ny foto-kevitra aliana azy dia ny hoe ahoana no amonjena ny fanahy efa ho very. Isy vokany ny fifandraisany eo amin'ny fiarahamonina. Hitarika ny fo iray ny fitiavana ny mpanavotra. Dia ho ihany Ellen White, rehefa zava-misy amintsika ny mampiara-miasa amin'Andriamanitra antsika dia tsy hisy tsy firahina eo amin'ny filazantsika ny teny fikasana. Andoro am-potsika izany ka irehetra ao amin'ny olontsika. Raha natsoina nompo vahoaka kely fahalalana, tsy fehezin-dalàna sy mpikomy Mosesy, dia nomen'Andriamanitra azy ny teny fikasana hoe mitavako no andeha dia anomeanao fitsarana. Hoy koa izy, ombanao tokoa. Io teny fikasana io dia ho an'izay rehetra miasa mafy eo amin'ny toeran'i Kristy ho an'ny trapahoriana sy ny mijaly. Andeha ho saintsaintsika reto hevitra reto atỳ am-pamaranana ny fianarana nataontsika. Raha tena kristianina tokoa isika dia tokony olona manahoana? Mamaly tsara an'izany ny toko iray manontolo ao amin'ny Korintianina voalohany. Toko izay tokony atao tsenjery raha azo atao. Tsino izany fa ny Korintianina voalohany 7:12. Andiovaka itsika ny 9:7-9. Korintianina voalohany 7:12, 9:7-9. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Aoka isika samy metraka fanontaniana amin'ny tenantsika hoe mba efa mizotra amin'izany lalan'izany ve aho sa mbola tsy niainga mihitsy? Manao fanoharana ny amin'ny mahasamihafa ny ondry sy ny osy amin'ny fiverenan'i Jesosy ao amin'ny Mateo 5:20. Andeovaka itsika ny andiny milaza ny amin'ny ondry na ny olona marina. Mateo 5:20, 4:7-7. Mateo 5:20, 4:7-7. Ary amin'izany ny mpanjaka dia laza amin'izay ao amin'ny ankavanany hoe
avenareo zay nitainy raiko mandova ny fanjakana zay vovoatra ao anareo atr'izay nanorenan'izao tontolo izao fa noana dia nomenareo hanina nangitaeta dia nampisotroanareo ny vahiny a dia nampiatranonareo tsy nanan-kitafy a dia nitafianareo na rary a dia nitsaboanareo tahotranomaizina dia nivanginareo ary dia maly azy ny marina ka na hoe tompoko oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina na nangitaeta ka nampisotroanay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanan-kitafy ka nitafianay ary oviana no hitanay na rary ianao natahotranomaizina ka nivanginay dia maly ny mpanjaka ka nao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto rahalahako kely indrindrireto no nataonareo tamiko tsy mampianatra kory Jesosy amin'ny alalan'ity fanaoran'ity fa vonjena amin'ny asa tsara ataony ny olona ny fihetsiky ny olona resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hafa fotsiny no asehony eto kofehy manara-panjaitra ny fitiavana sy ny famindram-po ny asa soa atao amin'ny hafa tsy niezaka hitady famonjena amin'ny alalan'ny asa soa izy ireo gagary izy ireo ka hanontany an' Jesosy hoe oviana ianao no hitanay nona nangetaeta na rary sy ny sisa mandeha ho azy ny fanaovana asa soa rehefa ny fitiavana no mameno ny fo izao ny tenin'ilay mpanoratra kristianina izay nivakitsika tamin'izao fianaran'izao rehefa tian'izao tontolo izao tahaka ny tiavan'i Jesosy azy sika amin'izay dia tanteraka ao antsika ny asa nanirahana azy vonona ho any an-danitra sika satria manana ny lanitra ao am-pontsika boky ilay fitiavana mandresy takila fahady 5 arak'izany dia manahaka an'Andriamanitra mihitsy sika raha maniry ny olona rehetra ho vonjena ka manao izay rehetra azo atao anatanterahana an'izany izany antom-pisian'ny kristianina izany hoe ny mpanaradian'i Jesosy tokony hanana izany fanahy misionera izany ny fiangonana ny fianakaviana ny isam-batan'olona nantsoina nampy ny hafa mba hahazahoany famonjena ny kristianina rehetra andeha ho faranana mivavaka ny fiarantsika nianatra hivavaka isika rainay izay ny an-danitro fenohy ny fitiavana sy ny fahamarinana avy aminao ny fonay mba hitarika anay hitandrina ny lalànao sy hanampy ny hafa mangataka aminao izahay androtsaka ny fanahinao masinao ao anatinay mba hahatonga anay hitondra ny voan'ny fitiavana ny fifaliana fiadanana faharipo famiram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po eo ampiandrasana ny iverenan'i Jesosy amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen. farana tanteraka ny fianarantsika ny lohahevitra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany misaotra noho ny arahanao taminay lohahevitra vaovao indray no alalintsika koa ny raintsika ny an-danitra ny hitahy antsika mba ho afaka hanohetrany ny fianarana ny teny mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR